faly miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray mamangy ny tokantranon'ny kristianina tsirairay avy amin'ity ora sy fotoana ity, afaka mandre ny tenin'Andriamanitra mandray ny fampaherezana avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ry havana afahantsika miomana dia ny Salamo 420 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Salamo 420 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Mialohan'ny amakitsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ndao hiara iombom-bavaka isika rehetra. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, indreto izahay mivory amin'ny anaranao, andre ny feonao, andre ny teninao, lay teny mamy avy aminao, lay teny mampahery anay, lay teny mitondra famelan-keloka ho anay, lay teny mitondra fiainana mandrakizay ho anay. Ambaranao aminay indray amin'ity anio ity ny hatsarany zany tempolonao zany, ny hasarobidiny zany tempolonao zany, ary ny hasarobidiny fiombonana ao amin'izany tempolonao zany. Ry Tompo malalo, jereo ny fiainanay tsirairay avy ao anatin'izao ady sy tolona manerana izao tontolo izao, ary anatin'izany ihany koa indrindra ny fiangonanao. Mivavaka ho an'ny isa tokantrano zahay Jesosy, mangataka famelan-keloka ho an'ny isa mbatan'olona zahay Jesosy, mangataka famelan-keloka ho an'ny isa tokantrano zahay Jesosy, ary mangataka aminao ny mba hiarovanao ny tsirairay avy amin'izany valana retina mandringana izao tontolo izao zany. Mangataka anao hiaro ny fiangonanao amin'izany valana retina mahazo izao tontolo izao zany. Mangataka ny fiarovanao ny tsirairay avy amin'izany valana retina mandringana izany, ary mangataka aminao raha misy efa tratrany zany Jesosy, dia mangataka aminao hanasitrana ireo rehetra izay efa tratrany zany valana retina izany. Mangataka aminao hanendry ny loharanona retina rehetra ka hitondra fahasalamana feno amin'izao anio zao. Mangataka aminao ry Tompo malala, andrava ny asan'ny maizina rehetra, tsy anakeritsy anapahefana amin'ity firenena ity, tsy anakeritsy anapahefana amin'ny isa mbatan'olona, amin'ny isa tokantrano, fa aoka anjakan'ny fanahinao masina mandrakarivana izahay, satria tempolo ny fanahinao masina izahay. Manatrefeno ary izao fotoana izao ry Jesosy Tompo, fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo malalo. Amen. Salamo 420 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Toy izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Endrey ny hatsaran'ny tabernakelinao Jehovah Tompon'ny maro, Manina sady vonton'alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mihoby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy, hametrahany zanany. Dia ny alitaranao Jehovah Tompon'ny maro, mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Salamo nataon'ny Koraita, izao salamo anjarantsika androany izao. Salamo izay maneho ny hatsarany zany fitoerana ao an-tranon'Andriamanitra izany. Mety ho mafy amintsika ankehitriny ny mandray izany teny izany, satria isika dia ao anatin'izay voarara tsy afaky ny ho aty amin'ny tempolon'Andriamanitra, ka dia mety ho mafy amintsika ny mandray an'izany feo zany. Kanefa izao ry havana, tsy misy na inona mitranga amintsika tsy amin'antony zany, satria ny fiainantsika dia tsy aiza fa eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary matoa izao no mitranga, dia misy planin'Andriamanitra sy fihevitr'Andriamanitra izay tsy takatry ny saintsika ao anatin'izao, fa misy fitaizan'Andriamanitra atsika tsirairay avy ao anatin'izao.
Sarobidy loatra ny tenenan'Andriamanitra ny hoe manajana raha ianao sy ny reninao, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Sarobidy loatra ny tenenan'Andriamanitra antsika izany, ka nanomezan'Andriamanitra antsika ny fitondram-panjakana ho ray aman-drenitsika ary andrasan'Andriamanitra amintsika ny hanaja azy ao anatin'izany. Na izany aza ry havana, dia manana hafatra lehibe ho antsika izao tenin'Andriamanitra izao, manoloana n'izany fanatrehana sy fiatrehana izany tempolin'Andriamanitra izany, satria tsy ho mandrakizay izao fotoana sarotra atrehan'ny fiangonana izao, izao atrehan'ny firenena izao ihany koa, fa tena fotoana maharitra ihany ary tsy maintsy ho avy ny fotoana izay iverenantsika eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity indray. Fa izao ry havana, misy fandinihan tena lalina ihany hitarihin' izao salamo nataon'ny Koraita izao atsika tsirairay avy, dia izao. Ao anatin'ny fotoana andehanantsika makaty am-piangonana, dia tsarovy tsara fa rehefa mipetraka eo ambonin'ny dabilio isika manatrika ny alitara, dia tonga ny fotoana izay anatrehantsika an'Andriamanitra izany. Ary izay no mahasarobidy ny fotoana atrehana ty am-piangonana, satria fotoana anatrehantsika an'Andriamanitra, ny fotoana izay atokantsika manokana hoe mandritry ny 9 andro aho, mandritry ny herinandro aho, dia manatrika ny fiainana andavanandro izay rehetra mitranga ny velany any, fa rehefa tonga ny alahady dia manatrika an'Andriamanitra aho. Marina fa misy fahamarinana ihany ao anatin'izany fomba fiainana izany, kanefa izao ny tena fanatrehana an'Andriamanitra dia tsy tokony miandry ny fotoana alahady, fa tokony andavanandrom-piainantsika dia fotoana anatrehantsika an'Andriamanitra mandrakariva. Ary ao anatin'ny hafatra lehibe izay apetraka izao mpanao salamo izao zany. Lehibe tokoa ny fanatrehana ny tempolin'Andriamanitra, ary lehibe ny toeran'izany tempolo izany teo amin'ny fiainan'ny Jiosy tamin'izay, satria vao 12 taona monja Jesosy dia tsy misy toeran-kafa ahitana azy raha tsy any tempolo ihany. Ary tao an-tempolo nahitana an'i Jesosy rehefa nitady azy ny ray aman-dreniny, ka hoy Jesosy hoe nahoana no any kafa no hitadiavanao ahy. Tsy misy ahitana an'i Jesosy amin'ny toeran-kafa raha tsy ao amin'ny tempolo ihany. Tena sarobidy tokoa ny tempolo raha eo amin'ny fiainam-panahin'ny zanak'olombelona. Fa izao ry havana, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ka noravany ny hevitra mampisaraka amin'ny masina sy ny masina indrindra, dia tonga tempolin'Andriamanitra avokoa ny tenantsika tsirairay avy. Tonga tempolon'ny fanahy masina avokoa ny tenantsika tsirairay avy. Hany ka lasa tsy miandry ny fotoana alahady isika, vo afaka manatrika an'Andriamanitra, fa ny fiainantsika isan'andro dia mila ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva, ary mila manatrika an'Andriamanitra isa-minitra isa-jegondra amin'ny fiainantsika isika, ka mila mifikitra aminazy, tsy misaraka aminy, na dia tonga aza ny andro alatsinainy hoe tsy any amin'ny tranon'Andriamanitra aho. Ary izay no mahasarobidy ny fotoana tahaka an'izao, ny fotoana hikatona ny trano fiangonana tahaka an'izao. Atsapatsika tsirairay avy, fa tsy ny rindrina efatra no mahafiangonana atsika, fa ny fitoeran'ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Tsy ny rindrina efatra no mahafiangonana atsika, fa ny fandrenesantsika ny feon'Andriamanitra, ny fanandratantsika ny hira fiderana, ny fanandratantsika ny tonom-bavaka, tahaka izao ataon'ny mpanao salamo izao. Ka atsapatsika tahaka ny mpanao salamo hoe sarobidy loatra ny fanatrehana an'Andriamanitra. Ry kristianina malala, raha adiniantsika izao ambaran'ny mpanao salamo izao, dia tsy mba tenin'ny nofo izao, fa tenin'ny fanahy izao. Ny fanahy izay mangetaheta ny ombim-piainana amin'Andriamanitra, ny fanahy izay tsy afa-po amin'ny fotoana laniny any amin'ny tempoly, fa te hitoetra ao amin'ny tempoly mandrakizay. Ny fanahy izay mangetaheta fiombonanaina tsy tapaka amin'Andriamanitra, izany izao salamo anjarantsika androany izao. Tenin'ny fanahy izao, fa tsy tenin'ny nofo. Fanahy izay zatra niaraka tamin'Andriamanitra, zatra niombona tamin'Andriamanitra, ka lasa niaina tao anatin'izany fitsaharana sy fiadanana izany, izay nozarain'Andriamanitra taminy tao amin'ny tempoly, ka tsy te hiala amin'izany intsony.
Ary ao anatin'izany no misy fandinihan-tena andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao fikatona ny trano fiangonana rindrina efatra izao, mba handinihantsika tena tsirairay avy, satria izao mantsy mandritry ny 9 andro isika dia miaina feno araka ny nofo, ary izay le tena olana amintsika kristianina. Ny nofo no tena mibahana eo amin'ny fiainantsika, fa izao teny izao dia tsy mba tenin'ny nofo fa tenin'ny fanahy izao. Hany ka na dia tonga ty am-piangonana azy isika dia mbola ny fiainan'ny nofo no entintsika ty am-piangonana. Raha omena ohatra amin'izany isika, mahita ato am-piangonana ankizy milalao tablety sy telefona. Satria nahoana? Hoy ny ray aman-dreny hoe amin'izay izy tamana mipetraka tsara, tsy manelingelina fa mipetraka tsara eo ambony seza eo, dia avelao izy ilalao tablety sy telefona. Aty am-piangonana tahaka ny piknika mihitsy ny sasany, satria tena misakafo feno aty am-piangonana aty, ao anatin'ny filazan-draharaha, ao anatin'ny toriteny. Ka noana kosa ary ny ankiziko atao ahoana kosa moa ny tsy hanome azy hanina sy ny sisa sy ny sisa. Lasa ny fiainana ara-nofo no entina mibahana aty amin'ny fiangonana. Feno ady manerana ny fiainam-piangonana. Ny antony satria tsy tiako ranona na tsy mety amiko ny fitondran-dranona na sahala amin'izao na sahala amin'izao. Ny fiainana ara-nofo no entina mibahana aty amin'ny fiangonana. Hany ka maty ny fiainam-panahy. Ry havana, tena misy fandinihan-tena andrasan'Andriamanitra amintsika, matona velany tranga izao fanakatonana ny trano fiangonana izao, kanefa mbola avelany mandre ny feony ihany isika na dia any tokantrano azy. Ahatsapahantsika fa tena mamy ny fotoana andehanana aty am-piangonana, mamy ny fotoana andrenesana ny feon'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra ho tsapantsika tsirairay avy, fa mamy ny fotoana rehetra iaonantsika aminy na aty am-piangonana na any tokantrano zany ankehitriny. Marina fa ny any tokantrano tsy mahasolo ny fandehanana aty am-piangonana, satria aty am-piangonana ihany no misy ny sakramenta. Aty am-piangonana ihany no andrenesana an'izany hoe matokianaka voavela ny elokao zany. Ary izay no mbola hanohizantsika ny fanompom-pivavahana isan-kalahady maraina. Fa izao, Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny tempolony masina. Tranon'Andriamanitra ny tempolony masina. Ao izy no mampanjaka ny fiadanana sy ny fitsarana, ary izay toerany fanahin'Andriamanitra, izay no zanak'Andriamanitra, izay tariany fanahin'Andriamanitra, izay no zanak'Andriamanitra, izao sy anao zany. Noho izany ry havana dia izao, ny afatra izao salamon'ny Koraita izao dia mba hanafoanantsika ny asan'ny nofo rehetra eo amin'ny fiainantsika, fandehanantsika araka ny fanahy kosa. Aza fangaro, izao tsy ny teny hoe aza miasa intsony na aza mamelona ny nofonao intsony rehefa tonga ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy, tsy zay. Fa aoka ny fiainanao any amin'ny toeram-piasanao sy any tokantranonao tsirairay avy ihany dia fiainana miaraka amin'ny Jesosy andro aman'alina, anjakan'ny feon'Andriamanitra, anjakan'ny vavaka, anjakan'ny hira fiderana. Fa izay no mahatempolon'Andriamanitra ahy sy anao, ary izay no mahasarobidy sy mahatsara ny toerany zany, mahatsara n'izany hoe tempolon'Andriamanitra izany, satria anjakan'ireo zany dia ny tenin'Andriamanitra, ny hira sy ny vavaka izany. Izay no mahasarobidy sy mahatsara azy. Fa izao, ady no atrehanao anatin'izany. Ady ny fanahy izay mandresy ny nofo no atrehanao anatin'izany. Ady ny fanahy izay mamono ny nofo mba ho fatiny amin'ny ota ny olona, fa ho velona ho an'Andriamanitra kosa. Ry havana, ny hanambaran'ny Koraita azy eto ane dia manambara izy fa tsy misy hatsarany raha iainana araka ny nofo ny fiainana, fa ny fiainana azy araka n'Andriamanitra, izay no mamy indrindra. Izay no tiany Koraita lazainy eto, ary sitraky ny Koraita raha mba niainany tany amin'ny
andavanandrom-piainana misy azy ihany ny fiainana ao amin'ny tempoly, fa isika izao kosa mahazo tombony satria isika mihitsy izao ny tempolin'Andriamanitra noho ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Isika mihitsy no tempolin'Andriamanitra, isika mandray ny tena mandrany Jesosy ato amin'ny fiangonan'Andriamanitra, isika no tempolin'Andriamanitra. Ao amintsika no misy an'io alitaran'Andriamanitra izay itenenana io hoe ahitana fiadanana sy fitsarana io. Isika ne izany, isika no tempolin'Andriamanitra. Mikoriana ao anatintsika ny tena mandrany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, lay rany zanak'ondry ny Paska. Ka naiza misy atsika tempolin'Andriamanitra isika. Afaka ny aina feno an'izany fahatsaran'ny fiombonana amin'Andriamanitra izany, naiza misy atsika, fa tsy voatery miandry aty amin'ny fiangonana izany. Tandremo tsy nilaza ihany koa hoe aza makaty am-piangonana intsony fa ny hametrahany sy ny ainanao andavanandro dia ampy. Fa amin'izao fotoana manokana izao misy fandinihan-tena sy fanoloran-tena andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy sy iantson'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ka rehefa miverina ato amin'ny tempolin'Andriamanitra isika amin'ny fotoana anokafan'Andriamanitra indray varavaram-piangonana io dia izao, olom-baovao isika no miverina ato, olona miombona amin'ny tenin'Andriamanitra isika no miverina ato, olona tsy hanao tsinotsinona ny fanompo-pivavahana intsony isika no miverina ato, fa olona miaina feno izany fanompo-pivavahana izany. Olona tsy manao ankilabao ny filazan-draharaha, olona tsy manao ankilabao ny fotoana liturjika ka manao hoe ny toroteny ihany no andehanako any am-piangonana, ka rehefa azoko ny toroteny sy ny sakramenta dia ampy azy zay. Diso zany ary fomba fisainana diso. Fa ny salamo dia manambara antsika fa ny hira fiderana tena anisan'ny batoerana lehibe ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay ny mahasalamo ny salamony, vavaka sy tononkira-panahy ny salamo. Ary amahatonon-kira-panahy zay dia tena mibatoerana ao amin'ny fanompo-pivavahana teo amin'ny jiosy zany salamo zany. Ka jereo fa misy toko marobe zany salamo zany izay manambara n'izany vavaka zany. Tena sarobidy ny hira, noho izany tena sarobidy ny iainantsika ny feno ny fanompo-pivavahana manomboka amin'ny lakolosy fiandohana ka hatramin'ny lakolosy fiafarana. Fa tian'Andriamanitra andiny tena sika ao anatin'izao fotoana sarotra lalovan'ny tany sy ny firenena izao. Hanolotra ny fiainantsika marina ao an'Andriamanitra, ahatonga antsika ho tena tempolin'Andriamanitra marina, mamono ny nofo, manombo ny nofo amin'ny hazo fijaliana isanandro, mandany nofo sy ny filany rehetra, mandany fahotana fa miaina ao an'Andriamanitra kosa. Zay no andrasan'Andriamanitra amintsika ry havana amin'izao fotoana fikatonan'ny varavaran'ny trano fiangonana izao. Ary iantsono izao salamo atsika izao. Tamin'ny testamenta taloha, lavitra tamin'izy ireo ny tempoly, dia nanangana ny sinagoga izy ireo. Fa rehefa sabata ihany izy, vao mivaky lony amin'izany sinagoga izany, na izany tempoly izany amin'ny andro fety ihany. Ka izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny aminy hoe ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Isika ry havana, efa nahazo ilay teny mamy avy amin'i Jesosy hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Tsy ilay firenena matany azy no resahany amin'izany, fa ny isam-batan'olona no resahany amin'izany. Izao sy anao no resahany amin'izany. Ny anaranao no tiany Jesosy tononina amin'izany hoe ahy ianao. Efa niantso anao tamin'ny anaranao aho, ahy ianao, ary anao Jesosy. Izay fiainana izay no tiany Jesosy hitarihana antsika ry havana amin'izao vanim-potoana izay tsy maintsy hijanona antsika tsirairay avy amin'ny fandehanana aty am-piangonana izao. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, sarobidy tokoa ny fandehanantsika aty am-piangonana, ary fiainana omen'Andriamanitra antsika izany, fiainana tsy araka ny nofo fa fiainana ara-panahy kosa, fiainana iombonantsika ara-panahy, ka iainantsika feno ny maha-kristianina antsika. Noho izany ary havana dia izao, mandiny tena ianao fotoanan'izao, manam-potoana be ianao izao andinihan-tena, naiza misy ianao, na ao tokantrano ianao na tsy maintsy mandeha miasa ianao, dia manam-potoana ianao handinihan-tena, fa fotoana ny fandinihan-tena izao. Mandiny tena ry havana,
manoloana n'izany antson'Andriamanitra ho ahy sy ho anao zany. Antson'Andriamanitra ho amin'ny fanoloran-tena feno ahatanteraka ny fiombonany ny tenanao izay tempolon'Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra velona. Ahatonga anao ho fonenan'Andriamanitra ka dia alitaran'Andriamanitra ny foamam-panahinao izay itoeran'ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra. Amaranako azy ry havana dia izao. Amin'ny mahatempolon'Andriamanitra anao, amin'ny maha olon'ny vavaka anao, dia azadino ny mitondram-bavaka ny firenenao. Azadino ny mitondram-bavaka ny mpiray firenena aminao, ny mpiray vodirindrina aminao, ny mpiarabelona aminao, ny havanao, ny mpiray tapo aminao ary ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Azadino ny mandrava ny asan'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy, fa anarana efa nomeny Jesosy ho entinao zany ary nataon'i Jesosy eo am-bavanao fa fiainana mahatempolon'Andriamanitra anao zany. Azadino ny mifampitondram-bavaka fa fiainana nomeny Jesosy anao zany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen. Misy filazana fohy ry havana melohan'ny sarantsika eto, ny amin'ny makasika ny fotoana rahampitso. Rahampitso maraina dia mitohy hatrany ny fampivavahana izay ataontsika amin'ny alalan'ny hainao manjery eto amin'ny fiangonana loterana malagasy eto Ambatofonaky. Ka ny fidirantsika dia amin'ny 7 maraina. Ary izao ny fandaharam-potoana. Amin'ny 7 maraina dia isy solontenan'ny kate, ny kristianina tanora eto amintsika zany, anao antsapanahy eto, ametraka ny toerana sy ny mahasarobidin'ny hira ara-panahy izay atao eto, ka dia anomboka amin'ny antsapanahy isika mandritry ny adiny ray. Ary amin'ny 10 maraina kosa no manomboka ny fanompom-pivavahana litorzika. Ka ny folohan'ny synodam-paritany, pastora Ratefiarvony Jacodas no itondra ny toroteny amintsika rahampitso. Manasantsika hiara iombom-bavaka ao anatin'izany fanompom-pivavahana izany, ary mirary tontolo andro sambatra ho antsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen.